asa fanaovan-gazety mila fanohanana ra-tsaina sy fiarovana rakasa. Ponina Antananarivo mila mahay mijery, misafidy, mamakafaka. Fifidianana ben'ny tanàna komina Antananarivo renivohitra. Tojo Ravalomanana, kandida azoantoka festivaly tamin'ny ponina. Arivan'ny alakamisy fahafolo ny volana oktobra taona 2024 manatra ny fiarabana tompo kilasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny fifidianana no isaotaratsika ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao, mitaky ny ampiarana ny kolotsaina sy ny soatoavina mandala ny fangaraharaana sy ny fahitsiana mandritra ny fifidianana ny Transparency International Initiative Madagascar, iantohana ny fifidianana madio sy ekendrehetra lavitry ny kolikoly. Miantso ireo mpilatsaka hofidiana be ny tanàna ihany koa izy ireo mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fangaraharaana indrindra amin'ny fampiasana ny teti-bola sy ny fampiasam-bola amin'ny fampielezan-kevitra. Toy ny tamin'ireo fifidianana ny fandimby dia namola vola tetikasa aifidy ny Transparency International Initiative Madagascar izay fitaovana ho an'ny fanapahan-kevitra sy ho amin'ny fifidianana mifantoka amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena. Ando miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Princy. Nandray anjara fento amin'ny fanaramaso ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka ny teo anivy ny Transparency International Initiative Madagascar. Tsikaritra ho izy ireo nandritra izany fa tsy mazava ary miteraka ayay ho an'ny rehetra ny teti-bola sy famatsim-bola an'ireo kandidata amin'ny fampelezan-kevitra. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fotsiny, mananika ny 4 miliara ariary ny vola lanin'ireo kandidata amin'ny fampelezan-kevitra raha 4 miliara ariary tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Vola be mampitolagaga izay mampanontany tena hoe avy aiza moa izany fiaviana ary inona no mety ho tampony. Noho izany dia manao antso avy izay an'ireo kandidata rehetrarehetra latsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka teo mba hametraka ary anatitra an'ireo ny tatitra ara-bola eny anivon'ny CCFVP aingana indrindra araka ny lalàna 2018-008 izay manome telo volana an'ireo kandidata ao aorianan'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Nisy ny fametrahana ny CCFVP na ny komisiona mpanaramaso ny famatsim-bola ny asa politika indrindra amin'ny fifidianana, saingy tsy voaresaka araka ny tokony ho izy izany. Mila mazava amin'ny komisiona io ny tatitry ny konten'ireo kandidata nandray anjara tamin'ny fifidianana, telo volana aorian'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy no ambaran'ny lalàna fa tokony hanatanterahana iantohana ny mangarahara, saingy ankavitsiana ihany no manao izany tamin'ireo fifidianana maro ny fandimby. Voalohany aloha ny lalàna dia mametraka ny fisiny io CCFVP io. Ary rehefa mipetraka ny lalàna dia natao arahana manontolo ny lalàna. Satria maro mantsy mpanao politika indray rehefa misy tombotsoany ao anatin'ilay andininy ao anatin'ny lalàna ao dia ino mifizina mafy. Androany tsika miresaka momba ny hoe fangaraharany teti-bola sy ny famatsim-bola mandritra fampelezan-kevitra misy an'ilay rafitra hoe CCFVP na Commission de contrôle du financement de la vie politique. Androany tsisy miresaka mihitsy io, tsisy mahalala io rafitra io araka nefa ny voalaza ny lalàna mazava tsara hoe telo volana ao aorian'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy hoe ity ny vokatra dia tokony mandeha manatitra an'izay tatitra izay zany ny kandidata rehetra tsy hakanavaka. Takina amin'ireo kandidata mpilatsaka hofidiana amin'ity fifidianana be ny tanàna ity araka izany ny anana toetena mendrika mandala fahitsiana, fangararana sy miady amin'ny kolokolo ny fanamafisana. Miantso ihany koa ny TIMG mba hanao toy ny anak'Andriamaso ny tsy fitahany ilana mandritra ny zotra-pifidianana amin'ny alalan'ny fampanajana ny lalàna. Nentina ireo kandidata ilatsaka ho be ny tanàna mba hanendra aingana dia aingana ny mpitam-bola mandritra fampelezan-kevitra araka ny takin'ny lalàna izany. Ankoatran'izany dia manao antso avy izay amin'ireo kandidata mba hanao fitondran-tena mendry ary hiala lavitra amin'ny kolikoly ara-pifidianana ao anatin'izany ny fanolorana maro samihafa ary ihany koa hanaja ny tsy fitan'ny lan'ny fanjakana.
ao koa mba anao lara-pameana any resaka ady amin'ny kolikoly ary koa mba anao an'izay faraherin'ny zareo mba hahatonga ny programme zareo eny amin'ireo olom-pirenena tsirairay zaka mafy ao anatin'izay hoe ahafahan'ny olom-pirenena sy ny mpanao gazety misitraka vaovao mandritra ny fampelezan-kevitra. Toy ny tamin'ireo fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka namolavolana nitetika asa aifidy ampiasaina amin'ny fifidianana be ny tanàna ho avy io ny Transparency International Initiative Madagascar. Tsy misy mahasamihafa azy tamin'ireo fifidianana teo aloha no tanjona amin'ny fametranjandra ny fanazavana. Ny aifidy izay fitaovana ho an'ny fanapahan-kevitra sy ho an'ny fifidianana miantso ny olom-pirenena hifidy ny kandida amin'ny alalana masotsivana toy ny mombamomba azy ireo, ny traikefa politika sy arakasa, ny tetikasa, ny fangararany volam-piasaina mandritra ny fampilezan-kevitra, ny tombanezaky ny asa vita teo aloha an'ireo efa olom-boafidy sy ireo nanatanteraka sa-panjakana ambony, ny fandraisany andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Izay ny amin'iny fa eo amin'izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany dia manohana tsy misy fepetra ny kandida mitondra larana faefatra eto Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Traikefa sy fahaizana no takiana Antananarivo amin'ny asa miandry fa tsy loko politika na fahaizana miresaka ho hatrany ny teo anivon'ny RMDM. Azo antoka fa tsy amadika ny mponina Antananarivo ny kandida Tojo Ravalomanana. Tato vaovao eo amin'ny saritry ny ratsarin'ny Andry Rakotomalala. Mila fanarenana Antananarivo, traikefa sy fahaizana no ilaina manoloana ireo asa miandry ny ben'ny tanàna manaraka, fa tsy fahaizana miresaka sy bararora fotsiny tahaka ny efa nisy teto tato anatiny 9 taona hoy ny rodoben'ny mpanohitra. Tsy loko politika ihany koa no mitondra fahaiza-mitantana sy fahaizana manatsara ny tanàna fa ny traikefa sy ny fahaizana. Ireo no isan'ny antony hanoanan'ny RMDM tsy misy fepetra ny kandida mitondra larana faefatra eto Antananarivo renivohitra Tojo Ravalomanana. Ravalomanana no sakanana tsy anarana Antananarivo saingy mbola Ravalomanana no mijoro ka ho toanana tsy misy fepetra. Voalohany eto Antananarivo dia nandray fanapahan-kevitra ny RMDM national Analamanga amin'ny faritra rehetra izay ato anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo fa hanoana tsy misy fepetra an'Andriamatoa Tojo Ravalomanana koa satria ela nitadiavana Antananarivo ankehitriny Tojo Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ela nitoratorana koa ny fitondrana amin'izay rehetra nataony. Tojo ny fitondrana amin'ity fotoana ity. Mitady Ravalomanana ny firenena dia Tojo Ravalomanana i Madagasikara amin'izao fotoana. Koa miantso atsika rehetra na fikambana, na mpanao politika, na olon-tsotra, izay rehetra manam-panirina ka te hanarina ny Antananarivo, miantso anao izahay ifanometanana amin'ny fampandaniana any kandidatsika dia Tojo Ravalomanana izany. Azo antoka ny fahaiza-manao ho an'ny kandida larana faefatra, tanora manam-pahaizana, hodidin'ireo olombe voki-traikefa na ara-pitantanana na ara-politika. Noho izany, tsy hika vievie fa tena azo antoka ny fampivoarana hoentiny ho an'ny mponina any Antananarivo. Inona ny traikefa ananan'le kandida, inona ny mety hoe loko politika fotsiny ve no hanohanany azy. Mahitsy be ny fomba fijerinay. Tojo Ravalomanana zanaky ny ben'ny tanàna anankiroa. Sady ben'ny tanàna Antananarivo ny rainy, ben'ny tanàna Antananarivo ny reniny. Raha traikefa no ilaina, tsy misy manana traikefa mitovy amin'ny Tojo Ravalomanana izy rehetra. Faro izy koa rangaha tanora, mila tanora isika hiazakazaka ho amin'ny fampandrosoana. Ka azonay antoka fa raha traikefa dia voky traikefa ny kandidatsika, sady eo ny ray aman-dreny efa ben'ny tanàna
Antananarivo raha teo eo ny antoko politika zay manolotra azy mbola eo koa izahay rehetra afaka hanoana azy sy anoe marina fa tanora no mitondra ny firenentsika amin'izao fotoana zao fa tanora tsy manana traikefa satria tsy misy entourage mazava amatanora azy hoe iza le olona ny encadré azy tamin'ny raharaha politika ka manjary sahirana tsy haiko na ho marina ty obolana malagasy ty hoe tanora ratsy fiary ka ity ndraiky tanora tsara fototra ka araka an'le obolana hoe ny azo ny vanikolakana mahakasika ireo commune tsy manana candidat afa-tsy candidat tokana dia nanamafy ny teo anivon'ny RMDM fa miankina amin'ny tsirairay ny safidy manana foto-kevitra ijoroany manokana nefa ny fanoherana ka eo no tokony hitandremany tsirairay amin'izay fanapahan-kevitra ho raisiny ho iatrany teo anivon'ny RMDM mametraka fanontaniana ny olona hoe inona ny ataonay apetrakinay amin'ny fahendrenareo fa izahay kosa dia miteny hoe tsy adiditsika sy tsy anjaratsika ny anoana ny candidat-mpanjakana fa aleoko mangina rehefa tsy nomeny safidy fa tsy safidy ny zavatra tsy mety amintsika ho an'Antananarivo renivohitra manokana dia miantso ny firaisan-kinany rehetra ny eo anivon'ny RMDM mba hanoana sy ampandany ny candidat tokana avy amin'ny fanoherana dia nilarana faefatra tojo ravalomanana izy ihany no azo antoka fa avy amin'ny antoko tsy mivadika amin'ny asa ho fampandroana ny vahoaka tsy mody mpanohitra kanefa isolelaka amin'ny fanjakana avy eo ho iatrany ny RMDM fa mbola mitazona ny sain'ny mpanao ara-baovao sy ireo mpanapolitika ny firotsahan'ny fanjakana antsehatra amin'ny fanamboarana ireo lalana eto Antananarivo renivohitra ankehitriny tsy ratsy ny fanatsarana ny tanàna ho Itabera Christian saingy tokony hitandrana ny mponina Antananarivo satria fitakabevava akaiky fifidianana izao fihetsika izao tady vaovao eo amin'ny sasiny ratsariny Andry Rakoto Malalatra fanjakana mpanambaka vahoaka raha ity fanjakana ity ho Itabera Christian firy-taona no tabatabana ny amin'ny faratsin-dalana teto andrenivohitra saingy tsy nisy ny aino fa rehefa aty akaiky ny fifidianana vao mody asiana ny fanamboarana tsy ny fanamboaran-dalana sy ny fanatsarana ny tanàna akory no ratsy fa lay fanabadona atao amin'ny mponina Antananarivo no mahavaky ny saina raha izao fihetsiky ny fanjakana izao mantsy dia milaza sy mampiseho fa nisy ny vola azo nanamboarana ireo lalana ireo ihany tao hatramin'izay saingy tsy nohenona ny fitarenan'ny mponina indrindra fa ireo mpampiasa lalana manoloana ireo fahampotehana misy asa famitaham-bahoaka no misy satria akaiky ny fifidianana ho be ny tanàna manoloana izany tsy tokony ho voareborebo ny mponina Antananarivo hoy ny fanehoan-kevitra taiza le fitondram-panjakana fohy be tsy nagnampy an'gne mairina Antananarivo fohin'le maire mbola ara-dalàna ara de lasa ministra izy sepitra izy teo na fako resanao zany na lalagna na ina fa androany zay voavoditava n'olo zany efa sy efa ampongabeny manitsara efa ilanandringesana asa andavanandro ny fanjakana surtout zany hoe be ny tanàna zany mpagnatanteraky fagnatsaragna ville surtout grande ville capitale Madagascar aty isoragna anazy io fa kosa magnino aty alavaigny ametrapelagna ame candidature anao 3 mois zay anao zay vao miesikesika amin'io taiza avao ka izany misy vola avao ao agnatin'io kitapom-bolany fanjakana io na fohy be na ato amin'ny commune fa rehefa amin'ny fotoana iny izy vao ampiasaigny dikan'izany zany magnadala olo le fanjakana raha vao nipetraka ny ben'ny tanàna sy ireo PDS ny fandimby no nisy ny fanamboarana dia mazava fa misana ny andraiky ny andavanandro ny commune Antananarivo sy ny fanjakana tokony ho propagande foana izany no isy eto Antananarivo amin'izay miasa toy izao ny fanjakana ho iatrany ity mpanao politika ity sy ny fanaovanao lalana zay micréé embouteillage koa efa ny fagnarahagna teto hoe androany lany anamboarana azy zay ny teneny zareo zao hoe embouteillage de partout zany hoe manerve olo zany manimbaka programan'olo fa ny fagnamboarana tanàna kosa de tsisy rasy fa ny fagnamboarana foto-drafitrasa androany io raha ohatra ka izy voateny PDS teo kefa tonga de nanao afa be zay na le talohany teo afa be zay le lasa korazana teo zany na le talohany le be ny tanàna teo afa be zay fa sy efa tsy adala le vahoaka fa tsy vahoaka madinika fa vahoaka mandinika vahoaka ny Antananarivo surtout ny endrika ivelany toy izao zava-misy izao no mila hitandremana ireo mponina eto Antananarivo satria tafiditra tanteraka ao anatin'ny paikady politika ny fitaka tsara ny fanamboarana sy ny asa fanarenana saingy tsy tokony atao vontsy-tavanandro amonjena fifidianana sy mba akana vato fotsiny mandritra ny fifidianana asa tena ilain'ny vahoaka mantsy izany
mety ilaza mantsy ny kandida avy amin'ny fanjakana avy eo fa ho toizany io asa fanamboarana efa misy io saingy tokony ahatonga saina ny rehetra ny 5 taona ny tarainana momba ifampotean-dalana io fa ty akaiky ny fampelezan-kevitra vao amboarina. Fa ho any amin'ny commune Fianarantsoa ambonivohitra vetivetsika amin'ny ity vaovao manaraka ity Dr Elizira Zanabahoaka no candidat natolotry ny firaisan-kina taorin'ny sakatsakana natao tamin'ny zay verina fa ho candidat atolotry ny fanoherana atao amin'ity commune ambonivohitra ity vita omaly ny antsapaka tamin'izany filaran'ny candidat izany ka mitondra ny larana fahatelo ity candidat ny fanoherana ity andorantsika avetrany ny fanazavana mahakasika izay. Natao ny atsapaka larana fahatelo ny candidat natolotra firaisan-kina Dr Elizira Zanabahoaka. Zay ny tenako moa zany ka dia zay firaisan-kina zay ny olo ahevitra hoentina zany amin'ny fiarahamonina eto Fianarantsoa firaisan-kina fiarahamonina mifampitsinjo ary tsy misy fampandrosoana raha tsy ny rehetra mandray anjara teny vahoaka ny Fianarantsoa zay monina eto amin'ny tanànatsika. Zay zany alo filamatra dia hoe tanàna madio, maty olona, mahavelona, zay zany no tanjona apetraka ty firaisan-kina ty ao anatin'ny fampitsinjovana, ao anatin'ny firaisan-kina. Mazava ho azy moa zany fa nisy ny candidat zay nety iombonany ny fanoherana tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana kanefa no nisakatsakana maro samihafa nazoan'io ray aman-dreny ny Fianarantsoa io dia olombe eto Madagasikara ihany koa dia tsy maintsy ndraisana ny adidy satria ny adidy tsy amin'ny ratsy ka tamin'ny ora farany dia nanapa-kevitra ny avaty amin'ny maro anisa amin'ny fanoherana tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana fa anolotra ny tenako Dr Elizira Zanabahoaka dia ny tena azakazaka be labianina vao nanapa-kevitra an'izay nanao amin'ny dossier rehetra tapapetraka izy tamin'ny evatra sasany ny andro lakamisy. Izay ny vaovao avy ao amin'ny commune ambonivohitra Fianarantsoa ho an'ny candidat atolotry ny avy aty amin'ny fanoherana izay fa iverina eto Antananarivo isika amin'ny ity vaovao manaraka ity. Mila mitandrana sy mila mahay mijery ary mamakafaka ny mponina eto Antananarivo fa betsaka amin'ireo candidat no mody milaza fa mpanohitra kanefa afany ao amadika hoy ny mpanaraka ny raharam-pirenena. Paikady efa hita izany tamin'ireo député izay milaza fa tsy miankina kanefa nanoana fanjakana sy namitaka ireny fidy azy rehefa lany. Tsy mijanona ny paikady iny fa mitohy ka mila mailo sy mitandrana ny rehetra ho hiatrany fanehoan-kevitra. Tady vaovao eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andry Rakotomalala. Misy mitady amita bahoaka sady eto ka milaza sy mampiseho fihetsika fa akaiky vahoaka ary milaza fa amahan'izao sy hitondra vahaolana momba an'izao. Misy amreo anefa tsy andraikitry ny be ny tanàna akory. Raha ny fihetsiky ny mpitondra amin'izao dia mazava fa tsy azo fa matsimbola ny commune Antananarivo raha ny mpanohitra no azo izany. Azo antoka kanefa fa efa miomana amin'izany ny candidat avy amin'ny fanoherana satria efa nosedran'ireo manodidina azy izany nandritra ny fitantanan'izy ireo ny commune Antananarivo saingy navitany asa rehetra izy ireo. Ny hely nataona taty aoriana kosa no azo amaritana ny tsy faiza mitantany ekipan'ny fitondrana satria nahazo fa matsimbola mitovy loko amin'ny fitondrana saingy fako tsy voaroka lalana potika no setriny. Ankehitriny misy fahatsompijery ataon'ireo candidat sasany tsy tetikasa ny fandrofana fako sy ny fikotsakotsana ireo lalana fa asa andavanandro ny commune hoy ny fanehoan-kevitra. Zany fanadivana zany tsy projet zany za tena laviko mihitsy raha misy be ny tanàna lazay projet de manadio non tena laviko zany fanadivana de affaire courante io asa andavanandro tsy maintsy ataon'ny commune ny manao fanadivana ary ny asa andavanandro tsy maintsy ataon'ny ngeza be manaraka an'izay telo zany le asa andavanandro tsy maintsy ataony dia ny état civil faharoa ny fanadivana ary fahatelo ny entretien any hoe misy lalana goka ohatra de manao entretien reny tsy projet reny fa ny projet zany zavatra vaovao tsy misy mihitsy zavatra vao amorona zany ianao fa tsy misy ka raha ito Tananarivo ianao no amorona projet vaovao olo azo atao ngamba hoe manao mba ialana ny embouteillage de asina le lalana miakatra fandipatra reny saingy aizany vola hito manana an'io d'autant plus raha vao zavatra ngeza be ohatra zany de ny fanjakana amin'ny salovana an'iny ihany ko de tsy haiko zany inona le atao le projet ndreo zany aloha za tsy mahafantatra mihitsy inona deo le projet zareo. Mila mitandrana sy mandinika tsara ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo mba tsy voafitaka ny tsy miankina lava. Misy amin'ireo candidat mantsy no milaza sy miseho ho mpanohitra ny fampahantrana sy ny famotena an'Antananarivo amin'izao kanefa avy eo iara-dalana amin'ny fitondrana
izay efa hita ny fomba fiasany ho hatrany ity mpanao politika ity. Tokana ihany no azo antoka amin'ireo kandida fito ireo dia natolotry ny firaisankina ihany no avy amin'ny fanoherana ho hatrany ny fanazavana. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa taratra manoloana ny zava-misy iainana sy ny tsy fisian'ny fahalalana eo amin'ny Ainovaiko jery indrindra fa ny taona 2024. Misy eo amin'ny endriny maro samihafa izany rano lazainy ONG Ilotsera Androany. Izy ireo izay nanangana sampana iray miaro ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny tetikasa iarovana ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany. Ando miaratina eo amin'ny sarin-datsarin'ny Mathieu Prince. Tsy latsaky ny efatrisan-taona ny fitarainana sy raharaham-pitsarana momba ny mpanao gazety amin'ny tsindry sy ny sakatsakana amin'ny fanatanterahana ny asany tonga ny amin'ny olavitry ny mpanao gazety. Ny vehivavy matetika no tena hiaran'izany ary misy eo amin'ny endrika maro. Antso-zay ataon'ny mpanao politika na ny tompona orinasa gazety na ny ny loharanom-baovao dia niezaka foana ny OJM taloha zao cellule de protection des journalistes zao nandray atanana nanampy andreny mpanao gazety reny. Nisy ihany koa trangana antso-zay nataon'ny mpampiasa tamina mpanao gazety maromaro teto Antananarivo dia nentina teny anivon'ny ministera ny asa moa zany nitranga dia izay ankasitrahana ireo rehetra ny ara-ny asa tao anatin'izay fandraisana tanana zay. Teo ihany koa ireo voalaza hoe namoaka vaovao tsy marina dia niaro foana ny OJM teny anivon'ny mpitandro filaminana teny anivon'ny fitsarana. Natsangana androany sampana miaro ny mpanao gazety na ny cellule de protection des journalistes de Madagascar amin'ny asany. Tanjona ny anamafisana ny fahalalahana maneho hevitra sy iarovana ny mpanao gazety amin'ny asany. Tafiditra ao anatin'ny asa ho tanderaina ny fakakevitra samihafa, fandraisana fanazavana mikasika ny mpanao gazety sy ny orinasa amin'ny maha-mpanao gazety azy, ny fikarakarana ny taratasy raha misy raharaham-pitsarana, fanotronana ny mpanao gazety vao manomboka amin'ny fakanam-bavany ary ny fisian'ny kabinetra ny mpisolo vava hiaro ny mpanao gazety. Mamem-pona avokoa ny fandraisan-tanana rehetra raha ny fanamafisana. Ny eritreritra ny Ilotsera hoe tsy izahay irery na ny kabineta avoka irery no anapa-kevitra amin'izay lafin'ny fanaovan-gazety izay fa ny lavitra angambany aminay no avarapatana mahafantatra kokoa ny hoe ity tranga ity tena isy ifandraisana amin'ny fanaovan-gazety na tsia dia takitaky ahoana no fanampinana ny fanohanana hoentina amin'ny mpanao gazety. Mila fanohanana ara-tsaina na ny lehilahy na ny vehivavy mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asa izay mety hiteraka fahasarotana sy fikorontanana ara-tsaina indrindra amin'ireo raharaha mahafampana misy eo eto Madagasikara. Atsangana ao anatin'ity sampana ity ihany koa araka izany ny cellule d'écoute psychologique natokana ho an'ny mpanao gazety izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny mpitsabosaina ianoana ireo hiara ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny asa. Ny vehivavy zany tena hitodian'ny fanohanana ara-tsaina bebe kokoa satria matetika ny antson'izay iainana dia hoe amaha-vehivavy azy dia voilikiliky izy, amaha-vehivavy azy dia mahazo menasy maro samihafa na amin'ireo mpanome vaovao na amin'ireo mpampiasa na ihany koa amin'ireo endrika maro samihafa dia amin'izay fotoan'izay zany isan'ny tena ilainy ny fanohanana ara-tsaina fa ny mpanao gazety ihany koa ny tena miaina traumatisme be indrindra na eo anatrehan'ny fanangonam-baovao fotsiny ara ny jery ny aino sy ny zavatra maro samihafa dia mety hiteraka ratra iny na hoe trauma dia amin'izay fotoan'izay zany tena mila fanohanana sy fitsaboana mihitsy na antsoina hoe psychothérapie. Larana zato amin'ny firenena valopolombo zato no misy an'i Madagasikara amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety raha ny tatitry ny RSF na ny Reporters sans frontières. Manam-pirofy ho tarehimarika io fa tsy misy na tsy tantaratra intsony ny fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izay miantraika mivantana amin'ny fahalalana maneho hevitra ao amin'ny olom-pirenena. Natomboka androany ity tetikasa iarovana ny mpanao gazety ao anatin'ny cellule de protection des journalistes de Madagascar ity ary aritra 3 taona azo avaozina ka afaka amerina indray ny asa ny fanaovan-gazety. Tsy anavana fa afaka misitraka izany avokoa ny mpanao gazety rehetra manerana ny nosy. Tontolon'ny angovo kosa asakasaka izay malagasy mbola ho voarebirebiny amin'ny filazana ataon'ireo mpitondra momba ny resaka jirama hoy ny filohan'ny antoko vahoaka amiray na ny Vami androany. Fitoamandrano amin'ny siterna sisa no any vaolana sy farafaizana izao fitondrana izao amin'ny famahana ny olana.
fandrebirebena ny ankoatra izay hoy hatrany ny faneho-kevitra satria manao ny vahoaka ho very tadidy ihany ity fitondrana ity hoy ihany Alphonse Rakotondrainy be ndo rahantsika ny fanadidy efa hatramin'ny taona 2024 no nitanisa sy nanao litania ny olany Jirama ny mpitondra ankehitriny nanambara izy ireo tamin'izany fa efa vita ny fanadiadiana rehetra ho famahana ny olany Jirama fa ny fotoana ahatongavana eo amin'ny fitondrana sisa no andrasana dia iva ny olana nandeha ny fandemetsaina isan-karazany toy ny filazana fa amokatra 700 megawatt ovitaina ao anatin'ny 5 taona nanomboka teo ny 12 Jona 2024 ny Jorovavolombelona manoloana ny faratsian'ny tolotry ny Jirama no ny fahatapahan-drano sy ny fahatapahan-jirona azo azy teo ampidiovana ny alohan'ny andehanany hamonjy fifanaovan-tsony ny tetikasa vatsiny banky iraisam-pirenena volany solotena mahatry ny banky iraisam-pirenena teto Madagasikara Ramatoa Marie Chantal vola mitetina $200 tapitrisa no natolotra tamin'io ho fanampiana Jirama ho fanatsarana ny fiainan'ny mponina eto Antananarivo amin'ny fahatapahan-drano ankehitriny tsy hita ny vokany fa mbola fahirano sy miaina anaty aizina Antananarivo hatramin'izao raha natadiditsika efa teny efa nytenen'ny efa kabary efa natony tsy fantatra na lelirangay atao tsy anjery daholo so rehetrarehetra zao dia amin'ny fotoana ny tokony ilana azy dia avoaka indray izy dia ohatra manao tsy anjery ihany izy zao satria ohatra ny resaka natao tamin'ny taona firy dasa no averiny amin'izao fotoana zao zava-misy amin'izao fotoana zao feno siterny manatitra rano eny Antananarivo ka raha ny solution tediavin'ny rajoelona tsy mampiova ninina mihitsy akory zany satria hitanao tsara fa camion citerne firy no zarainy rajoelona zany vo atody ny Antananarivo ray manontolo nefa ny vidina piesy fotsiny zany mino e mino sy matoky efa piesy fa amin'izao fotoana zao moa fa tsy fantatra tso fa de zay le araky teniko hatramin'ny voalohany zay le tsy enjery de atao tsy enjery ndray izy de mena toky ray zany Antananarivo sy Madagasikara ray manontolo hoe sady vahaolana momba ny rano sy jiro izy efa retsika zany inge tsy taty vahaolana zany tsy vahaolana mihitsy ary mbola hiteny foana io amin'ny heritaona ohatran'izao koa mbola fivorian'ny ministra ihany koa zay ny mahatonga anazy tsy manova prime ministre satria io prime ministre sy ny karazan'ireo olona ray petsapetsa ny ankalatra ngeno ataon'ireo ao fa tsy ny ampandroso vahoaka zany ary le vahoaka moa mataty vahoaka mataty le gasy de ataony foana fa io tsy misy zava-teneny rajoelona zany tsy zava-baovao misy teneny rajoelona fa niverity fa adinonay angambany na adinon'ireo vahoaka reny teneniny tamin'ny heritaona orzoenika ny teniteneniny tamin'ny heritaona 400 mégawatt zao mégawatt zao no menanareo hoe zao camion citerne anafatra camion citerne firy io amatsina anao Antananarivo mafy ny teo anivon'ny RMDM fa tokony ilazany marina ny fanjakana manoloana ny tena zava-misy tokony anao tatitra momba ny vola efa nampidiriny teleferika ihany koa ny mpitondra satria tosam-bahoaka no nanaovana an'io izay tsy lara-pahamiana amin'ny malagasy akory ho ihany ny fanazavana afatra mahitsy sady mivantana Andriamatoa Filoha ovina ny tapitra ny délestage faro otrina ny vola efa nampidiliny teleferiky eto amin'ny firenetsika amin'izao fotoana izao tena raha misy mpitondram-pandrebireby vahoaka dia lasa nyity fitondrana ity ny amboara raha vahaolana efa nananany dia efa ela no nampiariny raha ny ambo sy ny fizahozahoany ireo mpitondro ho hiatrany ity mpanao politika ity ny fitoaman-drano amin'ny citerne sy ny fampandehanana jiro adiny 3 isan'andro sisa no vahaolana anana ny fanjakana ho hiatrany ny faneho-kevitra vao ny fahasalamana kosa mbola lavitra ny ezaka ho an'i Madagasikara amin'ny fahafahana mitsabo sy mandray an-tanana ny fahasalaman'ny saina tsy ampy ny mpitsabo lafo tsy takatry ny fahefa-ny vidiny rehetra ihany koa ny fitsaboana indrindra tsy mahaliana ny olona ny manatona mpitsabo momba ny fahasalaman'ny saina tsy midika ho fahadalana ny areti-saina fa azo sokajiana azy ihany koa ny fiketrahana ny tahotra ny raritsaina sy ny maro hafa marina isaky ny 10 oktobra tahaka izao moa
ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamany saina. Tady-baovao ny andro miaratiana eo amin'ny saritsindratsariny Mathieu Prince. Tsy mahafantatra ny momba ny fahasalaman'ny saina ny ankamaroany olona. Betsaka ireo mihevitra fa areti-tsaina no tena mbana ao anatin'izany, saingy mazava ihany koa hoy ny fanazavahan'ny mpitsabo fa ny seha-piaramonina mihitsy no mampiroborobo ny tsy fahasalaman'ny saina eto amintsika. Tafiditra ao anatin'ny olana ara-tsaina ohatra ny tahotra na ny anxiété, ny stress na ny rari-tsaina, ny fiketrahana sy ny sisa. Ahitana soratra voalohany amin'izany ny olana amin'ny torimaso, raha misy fambara momba izany no ny antony tsy fantatra, avy hatrany tokony hanantona mpitsabo ny olona iray. Betsaka le aretina, betsaka le patolojia, fa amin'ny ankapobeny misy fiantraikany amin'ny torimaso daholo rehetrarehetra reo. Tsy mahita tory, be torimaso, taitaitra matetika amin'ny alina, taitra maraina be. Raha misy an'izay, mila mijery kely sao dia tokony jerena aloha izany efa maninona izany manao an'izany. Raha identifienao ilay izy hoe ity mampatonga ilay izy dia hafa izay zavatra izay. Fa raha tsy identifienao ilay izy tsy fantatra hoe izao mampatonga ana ohatr'izao, izay ny anatonana. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara amin'ny fitsaboana ny fahasalaman'ny saina. Lafo, maharitra ny fitsaboana. Vitsy ihany koa ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana afaka mandray an-tanana azy ireo na ny antsoina hoe psikiatra. Raha ny fendry iray isam-pirenena, mpitsabo iray ho an'olona arivo, saingy ho an'ny Madagasikara, mpitsabo iray ho an'olona ray tapitrisa. Mbola adogoavana ihany koa ny ady amin'ny fanilikiliana sy fanavahan'ireo olona manana olana amin'ny fahasalaman'ny saina eto Madagasikara. Zakany olona rehetra ny sara-pitsaboana. Na izahay ary, afaka mpitsabo, mitsabo tena, tsy zakanay ilay fitsaboana raha tena atao ny kajy satria mavesatra. Na fanafody io na sara-pizahana, sara-pizahana rehefa nazao hoe natao hoe amin'ny antonony fa raha maharitra ilay izy dia tena tsy zaka. En moyenne zao consultation en moyenne na 20 000 ariary eo. En moyenne zany. Izany hoe mety misy latsaka, mety misy mihoatra. Raha karaha fanafody indray iny manodidina tranche entre 700 ariary hatramin'ny manitsiny. Mbola misy fanavakavana aloha e. Mbola misy fanavakavana fa izay ezaka tokony atao. Toaky ny aretina rehetrarehetra ilay izy. Ny olona rehetrarehetra ny olona iray zao raha tapaka dia avy misy manampy. Fa rehetra tratran'ilay aretina hoe sokajiana aretin'ny saina ve dia hafahafa kely ny fandraisana azy. Ezaka ilay izy fa tokony ho atao. Tsy afa-misaraka ary mifandray kanefa samy manana ny asany amin'ny fitsaboana ny fahasalaman'ny saina ny psikologa sy ny psikatra hoy ny fanazavana. Ho an'ny psikologa manokana, manomboka amin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 2 hetsy ariary ny fandraisan-tanana, raha manomboka amin'ny 2 alina ariary kosa ny ho an'ny psikatra ny fizahan-pahasalamana, ankoatra io ny fanafody arakaraka ny faharetan'ny fitsaboana. Tsy latsaky ny olona 20 isan-kerinandro ny olona raisy ny psikologa iray momba ity tranga ity, izay tena ilana fandraisan-tanana avokoa. Mifameno nefa tsy mitovy ny asanay satria ny psikologa aloha zany voalohany indrindra dia afaka hanantonanao izy na mbola tsy tafalatsaka ao anatin'ilay hoe marary ary ianao fa mbola mety ao anatin'ny fanohanana sy torolalana fotsiny no ilaina. Ny psikiatra kosa dia efa eo izy amin'ilay fotoana hoe marary satria médecin azy dia izy nefa tena mendraikitra ny ireo lafiny rehetra mety ilana fanafody. Fa nefa rehefa manantona psikiatra dia izy ireo no mandefa makaty amin'ny psikologa, rehefa manantona psikologa dia izahay no mandefa makany amin'ny psikiatra satria tena mifameno tanteraka ny asanay anankiroa ao anatin'ny fandraisana tanana ny fahasalaman'ny saina. Nankalazana androany isaky ny 10 oktobra tahaka izao ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalaman'ny saina izay niompana betsaka amin'ny fahasalaman'ny saina eny amin'ny toeram-piasana. Tanjona amin'ireo hetsika no tanterahina androany ireo ny azona ny fahasalaman'ny saina sy filaminan-tsaina eny amin'ny toeram-piasana. Izay no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny soavatsara veloma tompoko.